Manolona ny fandalovan'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron dia tsara ihany mba misy zavatra ahitsy ary fantan'ny vahoaka malagasy ny tena marina. Voalohany aloha mampalahelo fa Andry Rajoelina ny teny tamin'ny TV5 Monde fa sambatra hono malagasy na dia tsisy jiro ary any ambanivohitra. Sambatra hono malagasy ary tsisy ozy izy ny fahantrana fa dia sambatra ny vahoaka malagasy. Tsara fantany Andry Rajoelina fa ny definition ny fahantrana zany dia tsy fahafahana mampiditra zaza mianatra, tsy fahafahana mitsabo tena ary tsy fahafahana mampidi-bola. Anatin'izany ny 20 isan-jato ny vahoaka malagasy. Faly miarahaba sy mitafatafa mitsika jiabindray mpanaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy. Vaovao mafana amparitaka amin'ny tampozatrasera no famizarana amintsika eto. Araka hitantsika fa nikefitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Rainlainga tao amin'ny TV5 Monde Info iny ary izany koa no nahitsy ny fanikefitra nataon'ny solombom-bahoaka Roland Ratsiraka izay. Eo ihany koa dia manao hevitra amin'izao fotoana izao ny solombom-bahoaka sy tena Andriana Solonayko sy Flery Rakotomalala. Izay ihany koa no entsika fakafakana sy fampizarana amintsika eto. Izy ireo manko tena mpandainga ary afenin'izareo ny fahoriana sy ny fijaliana ny vahoaka malagasy zany nefa mahatsapa ny vahoaka ny velany. Na io hitantsika zao ny fanikefitra nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa 80% malagasy dia anisan'ny mahantra amin'izao fotoana izao nefa afeny reto ataontsika hoe Rainlainga filoham-pirenena Andry Rajoelina ary hitantsika ihany koa Général Korotamby fa hoe tsisy zany fijaliana sambatra ny vahoaka malagasy izay fa indrindrandrindra ny mpisolelaka sy mpinono reto ka tsy ho tamainy antsika ireo mpisolelaka sy ireo général na manam-boninahitra reto raha mbola Madagasikara na antsika malagasy zany tsy tavandray nanao tamaina antsika ireo fa antsika mila mihetrika tsika rehetrarehetra na ny solombom-bahoaka zany na olotrotra izay mahatsapa ny fahoriana vahoaka malagasy izay. Izay ihany koa no entsika hojerentsika manko fanikefitra nataon'ny solombom-bahoaka sy tena Andriana zay hoe lainga 100% sy fandatsana ny malagasy naloka ny vavan'ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny TV5 Monde Info zay satria tsy misy malagasy sambatra na hero izany intsony anambanivohitra any na io ambanivohitra nio an-tanàn-dehibe samy anjakany izany hoe tsy fahasambarana fahantrana lalina zany. Tsy misy malagasy sambatra mandray sain ireo isam-bolana any fa na amin'ny tanàn-dehibe heverina ho misy vola aza dia 48 euro ny SMIC site officiel ny frantsay. Latsaky ny €, na $, par jour fa 30 jours no iainany malagasy maro anisa. Tare marque Banque mondiale manko izany. Manara manisa fa tsy manome 100 € par mois zany araka ny fanikefitra nataon'ny filoha Rainlainga Andry Rajoelina zay. Tsy misy malagasy sambatra satria miaina ao anatin'ny insécurité zany resaka tsy fandriam-pahalemana zany ny maro anisa amin'izao fotoana izao. Tenen'izareo manko ambanivohitra na tanàn-dehibe ihany koa anjakany zany tsy fandriam-pahalemana zany. Tsy mampatory ny tahotra ny dahalo ny zandary laha ny andro amin'ny fiarovana ny sezanao sy fandatsahana ranomaso ireo mpaneho hevitra raha hitantsika manko zany fa ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity rehefa izy ny lany teo amin'ny fitondrana eo dia ireto tany filaminana reto no mafisy fa tsy misy olona na iza na iza afaka mitolona na manao grevy na mitaky fa tsy maintsy na izy samborona na tifirina vonoina zany atao hoe mafia tompolahy sy tompoko vavy. Tsy mihinana fromage hono fa mihinana ataontsika hoe mihinam-bary. Efa maro ny tsy mihinana intsony satria lafo ny vidim-bary, ny mpaneho hevitra ampianarinareo kagazo no mitombo. Tsy mihinana kaviary hono fa mihinan-kena. Tsy takatry ny maro anisa ny vidin'ny kilôny hena sady tsy voafehinareo fa miakatra isan'andro. Ka aza miteniteny fahatany intsony fa dia samy manala baraka ny firenena no mandatsa ny vahoaka efa mahantra izay ny filoha Rainlainga. Enfin une réponse urgente hoy ny mpanao gazety. Tsy nisy valiny efa taona maro ianao no nitondra hatramin'ny 2009 tsy nahavaha olana. Tsy mendrika mpitondra mpandainga tsy nahavaha olana manao jadona toy izao ny malagasy tena mankaleo. Miandranao ry solombom-bahoaka sy tena Andriana Solonayko ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tariho amin'izay fa lera zao. Hitantsika ny vahoaka malagasy na ivahoaka amin'ny kapitaly an-tananarivo zany dia mitaky izay ny hoe tsy mitaky zany fa mila mpitarika izay tsy matahotra zany filoham-pirenena Andry Rajoelina zany tsy matahotra rehefa vahoaka omena taopo fotsiny dia manaraka efa ny vahoaka izay.
ka miandry anaroso mbavomboka izay tia tanindrazana fa indrindraindrindra ny olo-pirenena rehetrarehetra efa tsy rarana ny zava-misy zao hoe afenimpenina zareo a ny zava-misy iainana zava-misy marina iainany vahoaka malagasy zay araka jahany koa fanokefitra nataon'ny Fleury-Rakotomalala zay a vendrana leka elaty ry Andrajoela baromètre amin'inona moa leka zany Saint-Erosmig taiza leka izany rehefa tsy nianatra leka mba mihaino info azafangaro ny baromètre sy ny barème leka manjary tsamety zay fanokefitra nataon'ny Fleury-Rakotomalala tao amin'ny filo Rainlainga Andriny Rajoela tao amin'ny TV5 Monde Info izay mampametra-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra sary original ty izy fananina le rety hita ihany ilay limite hoe tsy ampy solaitra fa na izany isika vahoaka ko nandra manaiky entin'olona tsy vitany manala baraka fa sady vendrana raha ny live hanao live manko ny Fleury-Rakotomalala zay amin'ny tambazotra serasera zay hitatsika fa maro manao hevitra amin'izao fotoana izao fa tena pandainga ity filopriana Andrajoela ty averina antsika zay fa afenimpenina zareo ny loto na nataontsika hoe ny fahantrano malagasy ny vahoaka nataontsika hoe ny olona avy any ivelany ny vahoaka frantsay rehetrarehetra mahafantatra an'izany na amin'izao fotoana izao za mahamenatra nandehandeha anao menatra hiteny hoe za ty dia avy any Madagasikara za dia malagasy mba hoe mba fiera zany anao fa efa vahoaka ny malagasy avy Madagasikara zany fa amin'izao fotoana izao tena mahamenatra tena olona tsy ampy solaitra no mitondra antsika amin'izao fotoana izao zay ihany koa hitatsika no tsy ampy solaitra eo ihany koa ny mpisolelaka sy mpinono reto mbola tsy ampy solaitra ny nantenaina ireto manamboninahitra mba hoe mba nanoranoratra mba hoe manamboninahitra zany tsisy mahatrapatena ireo zandarma polisy na miaramila reo ataontsika hoe nianatra zany mba hoe mba colonel général sy manamboninahitra rehetrarehetra tsy mahatrapatena hoe olona tsy nianatra ohatran'izao ve no manaiky mibaiko anareo rehetrarehetra ary tsy hitatsika ve vaovao miparitaka amin'ny tambazotra serasera zay io hitatsika ihany koa zao mahakasiky ny Ilzepar zay koa manko ny fanokefitra nataon'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka zay io rehefa ataontsika hoe fifanarahana amin'ny volana jiona zao manko ny fifanarahana fampiresahana indray mahakasiky nyty Ilzepar ty na ianao hangataka n'izany Ilzepar zany izy ny frantsay eo koa Emmanuel Macron frantsay any zareo io raha tsika tsy mihetrika vahoaka malagasy ny fanonganana ny filopriana Andrajoela Rainlainga no fotoana amin'izao fotoana izao fa raha velareo zareo ary zareo ny tanàna satria zareo dia frantsay zay ihany koa no afaka zarentsika eto fa andao manko raha tsika fanokefitra nataon'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka mahakasiky ny raharaham-pirenena sy fanokefitra nataon'ny filopriana Andrajoela Rainlainga tao amin'ny TV5 Monde Info izay manoloana ny fandalovan'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron dia tsara ihany mba misy zavatra ahitsy ahafantan'ny vahoaka malagasy ny tena marina. Voalohany aloha mampalahelo fa Andry Rajoelina ny teny tamin'ny TV5 Monde fa sambatra hono malagasy na dia tsisy jiro ary any ambanivohitra sambatra hono malagasy ary tsisy ozy izy ny fahantrana fa dia sambatra ny vahoaka malagasy. Tsara fantany Andry Rajoelina fa ny definition ny fahantrana zany dia tsy fahafahana mampiditra zaza mianatra, tsy fahafahana mitsapitena ary tsy fahafahana mampidi-bola anatin'izany ny 20 isan-jato ny vahoaka malagasy. Donc ny zay definition nao any ataovy aminao alefaso ny zanakao mianatra mipetraka any ambanivohitra ary tsy hianatra. Tsara fantatsika fa tsisy ny inauguration ny téléphérique ny antony dia tsotra atreto tsisy orinasa masa hiasa noho ny antony ara-politika fa miasa izy fa tsy maintsy misy kosa ny vidiny le ticket mba ahafahany manao entretien fa ny zavatra ataon'ny Andry Rajoelina dia politika lava dia tsy misy orinasa atreto manaiky an'izay. Fa roa manaraka an'izany tsy ampy ny herinaratra atao ampandehanana ny téléphérique zay mahatonga an'izy tsy natao inauguration. Ny Ilzepars dia za mihitsy anisan'ny teny ihany koa hoe aza mena n'io fitondrana io ny Ilzepars. Io fitondrana io egale Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga. Raha voamena zareo ny Ilzepars dia mitovy amin'ny Nosy Sakatia, mitovy amin'ny Miramaro Tomasina zay nalainy zareo ankerindolo ny zavatra rehetra tsy azo ekena zany tokolasy tokovavy. Ilzepars tena manan-kareny be mihitsy
ary tsy azo omena ny fitondrana io zay feno kolikoly, feno zavatra tsy manjary ny amboariny, ka soa ihany fa ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron dia tsy anaiky anome an'io Andriany Rajoelina. Climat des affaires zany anisan'ny olana ozy ny filoham-pirenena frantsay, ary mariny zany satria hitantsika fa na orinasa malagasy marobe dia enjehana lava anaovana sotasota, amoronana redressement fiscal, vola tsy tokony tsy foroana, tsy maintsy aloha, kanefa n'le olona tsy niasa akory, tsy niasa be, tsy nanao chiffre d'affaires. Zany ny olana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny orinasa frantsay ihany koa dia enjehany zareo koa mitovy amin'izany. Dia io zany mahatonga ny firenentsika tsy mandroso, na dia ny climat des affaires tsy mandeha miloany. Tsisy olona te hanao investissement aty Madagasikara intsony satria ny herinaratra olona foana. Dia eo ihany koa ny resaka risoriso sy ny tsy fanajana ny lalàna zay ataon'ny fitondrana. Ka raha raisitsika fotsiny zao nisy signature na barrage Volobe teo satria ny EDF hiditra ao anatin'ny actionnaire ny barrage Volobe. Zavatra tsara zany, fa tsara fatan'ny vahoaka malagasy ary ny vahoaka ny Tomasina. Efa tokony 5 taona lasany vita barrage ny Volobe, fa tsy vita satria nagnino? Satria ny actionnaire taloha nitsoka daholy. Ny antony io fitondrana io foana ny olana, satria lozany zareo mieritreritra zavatra hafa, anao zavatra hafa fa tsy mieritreritra ny tombontsoa ambony firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy. Kanefa rehefa vita 5 taona lasa zao io barrage Volobe io, afaka namorona asa tsika. Betsaka ny orinasa te ho avy ao Tomasina, betsaka ny usine te hitsangana ao Tomasina, fa tsy lahara-pahamena amin'ny fitondrana zany, fa izy ary mieritreritra hoe ny vahoaka malagasy tsy mila jiro, mampalahelo ny zavatra tahaka zany, tsy azo ekena tokolasy tokovavy. Saotra tokola, mankasitraka tokovavy.